zoro azy teneniny akaikinao tianao Jesosy. Hitanareo mahatonga antsika tsy manambany olona satria tsika tsy miezaky ny hita eny ambony satria ambanina sandratra. Ny famboniana mavita midina fa ny fambaniana mampiavoavo ka ny avonavona sy ny fizaozahoana fambanitsaina. Sekoly ny fanompony zany. Andriamanitra very ambony ery nidina izy ny lalao vovoka rehefa anao ny olona. Tsy vita zany ny olona raha tsy nanetry tena Andriamanitra. Mba entreny teo vovoka vita dia nanina izy niondrika izy. Andriamanitra ny akohaka voalohany teo amin'ny olona. Teo vovoka izy da nisy fofinaina. Vovoka tsy afaka mijoro. Noho zany nandoalika Andriamanitra, ny akohaka Andriamanitra nanao ohatr'izao izy, nakeo amin'ilay vavorony le vovoka, zay vao natofany teo na sy ny fofinaina, zay vao nitsangana le vovoka lasa olona. Ka mpiakohaka voalohany teto ambony tany tsy olombelona fa Andriamanitra. Somary tiaka ao an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra zany zay zavatra takinany aminao, izy nanao azy voalohany. Raha lalina homponao zany révélation zany, anganohan'ny ranomasonao. Gaga ny anjely nijery. Fa inona koa mbola samby ozy izy. Tonga dia ny akohaka hitanareo trandrendreo hoe rehefa mandalo lalàna ny maramila, rehefa mandalo ny filoham-pirenena ohatra, dia tsy mahazo manatrika ireny maramila ireny fa tsy maintsy miamboha. Zay ny lalàna. Ny anton'ilay fiambohana dia midika hoe tena hoe ny aviany nijerena fa tsy ny ary. Azonareo fipetraka le izy. Dia zao ohatr'izay mihitsy le izy. Tonga dia niamboha daholo ny anjely rehetra sy ny kerobima nahita n'Andriamanitra satria mbola tsy nahita fotoana anankiray tao an-danitra ny anjely nahita n'Andriamanitra nandoalika sy ny akohaka raha tsy tamin'izy namorona ny olona. Na izy mipetraka amin'ny seza fiandrianana na izy mitsangana. Fa tsy mbola ny fotoana izy nandoalika na ny akohaka. Dia gaga ny Andriamanitra. Fa ino ny ataon'Andriamanitra? Hay Andriamanitra morona endrika mitovy aminy. Mba fantatrao ve ny asaribidi ny fitiavan'Andriamanitra anao na teo ampamoronanao hita maso na tamin'ny vananao tsy hita maso. Zay no mahatonga azy naniraka mpaminany ny laza. Hoy izy hoe malala eo masoko ianao. Be voninahitra ianao sady tiako. Jereo masony akaikinao dia teneno. Ajao fa masina izy. Amen sa tsy amen. Hozy Jesosy zao tsy azonao sakanana amin'ny sabatra fa voatery tsy maintsy hijory tsy maintsy hijory aro mpianana izy raha vao misy sakoroka teo dia tsy maintsy isy miracle hafa kely indray hoe ary dia paralysé daholo indray tsy afaka nisambonina tamin'iny programme iny ny tompo satria nahoana saiky voko petera tao anatin'le filma. Dia hozy izy Jesosy zao après mino sabatra taitra daholo na ny olona andeha sambotra azy tobedy daholo ry zareo olona andeha aro azy indray. Hitanareo misy favoazana le kristianina. Olona andeha aro azy mihitsy no mibedesiny. Dia tsy misokatra le fomba fijery anatin'le izy hoe efa fanoloran-tena ty resaka ty. Hoy izy Jesosy tsy maintsy manolotra ny aiko za ihany manolotra ny tenako vao vita ty raharaha ty. Satria efa voasoratra tany amin'ny Jona 4:17 ane zany. Efa nilazaiko zany mialohan'ny fotoana ny lorako ny aiko hoe tsisy afaka naisitra n'izany amiko raha tsy zay ihany. Noho izany raha tsy misy permission omeko andreo tsy afaka anao nininina amiko reo. Tsy maintsy mahazo alalana aloha. Toy tonga ny fotoana zao mivoalaza amin'ny Baiboly, zao mivoasoratra amin'ny teny, tonga ny fotoana noho izany tsy ilaina ny sabatra fa primo. Zay ny tiany Jesosy ho tenenina amin'ny Petera. Ary tsy ny sabatra koa ny navitra eto. Fa raha ohatra ka tena tsy maintsy ho votana, anjely no atsoko fotsiny miantso ny ray dia zay. Dikan'izay ny intervention rehetra tsisy eo amin'ny nofo mihitsiny. Fa raha vao mietsika eo amin'ny nofo ianao dia tsy avy amiko zany. Fa ny intervention rehetra avy any an-danitra. Fa rehefa mietsika amin'ny ara-panahy ianao, ny anjely no irahako. Ditanareo ilay lasa mifankahita amin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy ianao amin'ny alalan'ny fahatakaranao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao vetsika. Toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny fotoana io tezitra tamin'ny Petera izy satria hozy izy hoe tonga ny fotoana mila maty amonjena Rodolphe sy Viviane. Amen. Ampidirao ny anaranao. Amen.
mila maty ao izy amonjy andreo olondreo eritrereto hoe 2 arivo taona lasa izy efa nahitanao tao anatin'ny sariny androany hoe reto olondreto mila vonjeko daholy, mila manolotra ny aiko a, mila manaiky aloha Jesosy vao netiny zavatra rehetra. Tsy misy afaka nanaisitra ny aininy sy ny fiainany tamin'izany. Teny tamin'ny Petera Jesosy hoe tonga eo amin'ny fotoana tsy ilako fanampiana zany mihitsy a, fa ho avy ny fotoana ilako anao, tsy ny fanampianao no ilaiko fa ny fanoloran-tenanao. Amen. Fanoloran-tena ilain'Andriamanitra fa tsy fanampiana. Ny zavatra rehetra zay ataonao raha tsy nieloava ny fanoloran-tenanao dia zava-poana eo anatren'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Hoy Jesosy amin'ny fotoana ho avy ny fotoana ilako anao fa zao aloha tsy mila anao a fa ana zao. Amen. Ka misy fifandraisany lehibe sady goavana ny fifankahitanao amin'ny fanatren'Andriamanitra miara-miasa amin'ny fatakaranao ny lanjan'ny fahalebiazany sy ny fahamarinany teniny. Zay le résumé kely tiako hanairana atsika. Misy fifandraisany goavana amin'ny fijoroanao ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-panomponao ny halebeany fahatakarana sy fahalalanao ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny fitiavany anao. Zay zavatra zany rehefa lalipaka ao anatin'ny fonao, anova ny vision-anao, anova ny sainanao, anova ny fomba firesakao amin'ny hafa. Matetika ianao amin'ny fotoana tokony ilelalela dia eo indrindra ianao a mandevitra be mihitsy. Eo nefa ny tian'Andriamanitra hitananao hoe efa marina tokoa ao anatin'ity olona ity fa tsy miady eo amin'ny nofo intsony izy. Raha vao ianao zany zay no manao réaction hoe tena tonga dia te hanome lesona avy aminao. Dia tsy nanao fifadikana zay fotsiny tonga dia fatara tsy fahadianana 120 andro. Azonao fipetraka izy. Aza mifampijerijery eo fa betsaka tonga dia any amin'le toetra ny tsiponina le tsy fifatohana. Any amin'le toetra. Miezaka ianao fa tsy tena tanteraka amin'ny ara-panahy mihitsy. Miezaka. Betsaka anie mbola miezaka fa tsy tanteraka amin'ny ara-panahy. Ahoana pasterany tonga tanteraka amin'ny ara-panahy? Mangetaheta. Zay no mahatonga. Zay no mahatonga ny olona anankiray maty rehefa tsy te hinan-kanina intsony izy fa kopeny appétitany. Tapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ny sakafo. Rehefa marary ny olona, io hena matsiro be hoaninao salama tiana hoanina amin'ny vary tritrika sy roga io, lasa mampandoanao. Satria nahoana lavo ny vavoninao, ny vatanao amin'izay no manomboka mandà sakafo. Tereniny aretina hisaraka amin'ny hanina. Dia ohatr'izay koa ny devoly. Rehefa te handringana anao izy, kopeny ny appétit-anao amin'ny etaetan'Andriamanitra. Ny olona raha vao tsy mangetaetan'Andriamanitra dia tafasaraka aminy. Ary rehefa tafasaraka aminy, tsy mahay manao na inona na inona. Menao tsara ve nareo? Ahoana pasteur le secret ao anaty vavaka sy fifadikanana mba tonga ho présent ara-panahy tsara hifandray amin'Andriamanitra, mba hifankahita aminy amin'ny fotoana rehetra sady ho hitany koa. Ahoana le izy? Voalohany, fataro ary tao anatin'le lesona voalohany teo fa ny anaran'i Jesosy dia anarana mahatonga ny fahavalo ho paralysé, tsy afaka anao ny programany. Inona ny programa ny fahavalo? Amono, andrava, andringana. Inona ny programan'i Jesosy? Hitondra fiainana mitobaka. Ianao zany raha tonga iainy tenin'Andriamanitra androany, hifandray amin'ny fiainan'Andriamanitra ianao zay. Ary rehefa hifandray amin'ny fiainan'Andriamanitra ianao, tsy kely nomen'Andriamanitra anao fa mitobaka. Misy présence, tonga dia absent totalement ny devoly. Tonga dia tsy mila roasina. Ny présence rery, ny olona manana présence rery tsy lany fotoana mandroaka devoly. Ny fandroana devoly azon'ny olona tsy manana présence atao fa manana onction fotsiny. Vao ny onction dia afaka mitenao miala amin'andro zao dia manaiky ny devoly satria fahefana nomen'Andriamanitra anao zany. Tsika tsy mitoky amin'ny fahefana ohatran'ny Samson fa tsika mitoky amin'ny présence mba ho assisten'Andriamanitra. Amen. Noho izany rehefa eo ny présence mananantoka ianao sy fiadanam-po ao anaty fa na tsy voatery androaka devoly fa raha mety tsy maintsy ilaina mandroaka devoly dia mandroaka ianao. Azo atao sady mandroaka. Amen.
ny mitoky tanteraka amin'ny fanananao fahatsapana fa iray amin'Andriamanitra ianao. Ahoana ary ty fampianarana tsy mampianatra androka devoly ty? Tsotra le izy. Ny fiainam-bavaka ao amafisina. Rehefa tonga teo amin'ny tapony Karmela ny Elie, tsy nandroka devoly izy fa nitoky tamin'ny présence fotsiny. Halleluja. Jesosy ny teny roainy démonie. Fa zao maneke fotsiny n'Andriamanitra dia toero izy dia ndositra anareo izy. Ny fototra mahatonga ny Satana anaiky sy andositra hiala amin'ny fiainanao dia ny kalitao ny fanekena anananao amin'Andriamanitra. Nefa ny fanekenao an'Andriamanitra midika mitoky amin'ny fanatrehany ianao ary mifandray sy miantehitra amin'ny fanotronany. Zay le fanehoam-piankinana tanteraka ao aminy mampijoro anao ho isan'ny olona antsirany devoly. Tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra. Hitanareo voany teniny zanak Skeva amin'ny anaran'i Jesosy zay toriany Paoly ozy izy mialina reo dia meny devoly. Sy rehetra mandroka anay akory dia ekenay. Fozy izy fatatay Paoly devoly ny teny an'izany. Tonga zany izy dia miforotra raha vo Paoly ny resahana. Fatatay Paoly fatatray izy Jesosy. Fenareo izy. Zany tsy ao anatin'ny listy ny olona afaka androka. Misy zany ny olona mandroandroka ohatran'ny zanak Skeva fotsiny. Fa tsy ao anatin'ny listy ny olona tokony androka. Ekeny devoly fa efana. Na ny devoly any amin'ny elo zany efa mahafantatra ary tafiditra ao amin'ny répertoire ny anaran'ny olona afaka androka azy. Ary zany mahita manomboka androany maraina fa ao anatin'izany listy zany ianao. Zay ny mahatonga amin'ny teny amin'ny famonjena ny anaranao any an-danitra fa amin'ny autorité ny anaranao any amin'ny elo. Localiser ny elo ny anaranao satria fantany. Matoa fantany efa voasoratra ho aminy koa. Voasoratra ho aminy mba ho atahorany. Ekeny. Satria manaiky an'Andriamanitra. Mila mianatra tsika amin'ny sekoly ny fiainana mampanaiky ny ao anatintsika an'Andriamanitra tanteraka. Andramo fa rehefa mahazo aina ao amin'ny fiainanao Andriamanitra dia mangovotra ny devoly. Za tsy miteny aza mandroka. Toery foana izy. Roa izy amin'ny onction izay ao anatinao. Fa zao aoka ho amarinina amin'ny présence ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Tsika tsy mitoky amin'ny fahefana fa mitoky amin'Andriamanitra. Tsika tsy mitoky amin'ny herin'Andriamanitra fa mitoky amin'Andriamanitra tompony hery. Tsika tsy miakohaka amin'ny présence fa tsika miakohaka amin'Andriamanitra izay mitondra ny présence-ny. Satria raha présence ny akofanao mety présence hafa tampoka no tonga eo. Devoly mpamitaka. Amen. Mila mailitsika Andriamanitra irery no ivavao. Izy rery no itokio. Amen. Inona ny zavatra mitranga? Voalohany, isika mila miditra ao anaty fanekena foana manome lanja ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anaty fiakofana. Inona le fiakofana? Ny fiakofana dia fivavahana. Tsy hira ny fiakofana. Tsy hira ny fiakofana. Tsy mizika mahafinaritra ny fiakofana. Fa ny fahataterahan'ny fanoloran-tena ao anatinao. Ampanekenao no mombanao ray manontolo ho resy ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao resy ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe tsisy nininona vitako tsony fa tia manantona anao. Midika faharesena tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Hitanareo, nanandanja be ny fiderana sy fiakofan'i Josafata rehefa naloavany vavaka sy fadikanina feno fanehoam-piankinana tamin'Andriamanitra. Raha vakitsika ny tantaran'i Josafata dia hitantsika ny fiantorahany tamin'Andriamanitra. Tsy izy mpanjaka rery ny netiny teo fa izy sy ny Joda rehetra mihitsy ny ray mivavaka tamin'Andriamanitra. Manandanja ny fiankofana rehefa feno ny fipetrany fanekenan'Andriamanitra. Averiko, manandanja ny fiankofana rehefa feno ny fipetrany fanekenao an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fiankofana ny anolorantsika ny safiditsika sy ny maizy atsika ho an'Andriamanitra. Tsy mila vavaka Josafata hoe oka iena nisan'ny fahavalo. Ny fiankofana tsy anao aloha mampafantatra ny fahavalo sy ny momba azy eo anatrehan'Andriamanitra. Fianao tonga mampafantatra ny ao anatinao sy ny fandresen-dahatra ao eo anatrehan'Andriamanitra. Ao vesika. Rasoara hiditra landalina kokoa tsika. Manandanja ny fiankofana rehefa feno ny fipetra ny fanekenao an'Andriamanitra. Tsy mila vavaka Josafata hoe aoka mba hiena nisan'ny fahavalo. Tsy mimponany amin'ny fahavalo sy ny momba ny fahavalo le vavaka.
fa etaeta te andreny feo an'Andriamanitra, te andreny taridalan'Andriamanitra, te andreny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny lay fanolorantena sy fampanekenany ao anatinao, hitan'Andriamanitra, mandresy lahatra n'Andriamanitra, ny eken'Andriamanitra. Ahoana misehoan'ilay izy? Halleloia. Ndao tantara faharoa ndray ary aloha vetivety. Tantara faharoa. Amen. Tantara faharoa toko faharoapolo. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Fa ho ataontsika tsy kelikely izy io. Ny anarany. Ary afaka izany dia avy ady amin'ny Josafata ny taranaka Moabita, taranaka Amonita, mba amin'ny ankoatrin'ny any amin'ny tendrombohitra Sera zany. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafon'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao. Ary indreo izy eo Azezo Tamara enjedy izany. Dia natahotra Josafata. Natahotra izy ka natrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikanana ho amin'ny tanin'ny Joda rehetra. Anovan'le tahotra izy ho tonga fahasahiana. Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'ny Jehovah, zany hoe manova attitude ny fifadikanana sy vavaka. Raha natahotra izy dia lasa manam-pahasahiana rehefa avy eo. Avy tamin'ny tanànan'i Joda hitady an'i Jehovah, avy tamin'ny tanànan'i Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy, zany hoe niangona ny Joda rehetra hangataka famonjena amin'Andriamanitra. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao an-tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra ny razana, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Inona nataony voalohany? Nanandratra ny seza fiandrian'Andriamanitra izy. Ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, raha ty tany ty anao daholo. Eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Tonga dia nametraka izy an'Andriamanitra hoe zay le Andriamanitra ivavahana. Ndao aloha te tanana mafy be ho azy sika. Ry Andriamanitra io ianao ihany nandroaka amponina tamin'ity tany ity hiala eo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho antaranaki Abrahama sakaizanao. Zany hoe tsy naka an'ireo toeran'ireo zay ka natonga an'ireto fahavalo reto raha tsy noho ny fanekena ny teninao fa anay ny tany fa tsy azy. Ndao ite tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Naseon'i Josafata fa tsy hoe maniry fananan'olona izy fa Andriamanitra no niteny hoe anazy ireo fa tsy an'ireo. Ary nono natatizika nanao fitoerana masina teto ho amin'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay lozana sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary ary hitsangana natrika ity trano ity zay nampatsiahiviny le teny zay nampitondraina ny Solomona nampanjaka tamin'ny nananganana ny tempolo fa ny anaranao amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahoriana iny dia hiaino ianao ka hamonjy. Zay le lazainao tamin'izay. Inona ny zavatra voalohany ataonao rehefa mivavaka ianao? Mampatsiaro ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ko indreo ny taranaka amona, reo tonga reo le problema be dia be, reo ry Moaba, ry ny avy any amin'ny tendrombohitra Sera, dia ilay tsy navelana ho tafian'i Israely akory fony izy mivoaka avy tany amin'ny tanin'ny Egypta ka nivily fa tsy nandringa anazy, ohatran'ilay aretina zany, zay tsy nasaina mambavaka akory tonga eo firenena fa tonga ho azy tsy nasaina. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy androka anay amin'ny lovany menao anay fahasalamana ohatra le lova. Ry Andriamanitra io tsy tsara azy va ianao? Za tsy angataka hoe za miady androka azy fa ny fanitronanao no hitsara azy. Zay tsy manan-kery ny ohatra an'ireo olona betsaka ireo, tsisy fahefana avy aminay ny ohatra an'ireo olona zavatra mitrangy ireo. Zay avy aminay ko tsy fampanjaka ianao. Amen. Ary ny Joda rehetra mba ny vady ny aman-janany koa dia samy mitsangana teo anatrehan'i Jehovah. Inona amin'izay ny zavatra nitranga? Tao anaty fotoam-bavaka nedina ny tsy mampaniana zay anarana ina Jeela na Benaya na izy. Zanaky Matania, Levi